Fa manodidina ny 4 na 5 isan-kerinandro eo kosa ny trangana Tranomay izay miseho eto an-drenivohitra raha ny fanazavan'ny sampana mpamonjy voany nanomboka ny fiandohan'ny vanim-potoanan'ny ririnina. Tsy mikely soroka amin'ny asan'izy ireo ireto mpamonjy voana ireto noho izany. Ny akon'izay. Ny afo mirehitra maharitra 3 minitra dia mitaky rano 2 taona hoy nambaran'ny kapitaina Ramanoara, tompona andraikitra anivon'ny mpamonjy voina nandritra ny resaka natao taminy. Antony maro mahatonga ny ahitrano amin'izao vanim-potoana ririnina izao, anisan'izany ny toetrandro mangatsiaka ka mahatonga ny olona handrehitra afo, eo ihany koa ny fanadinoana sy ny tandrevaka. Mahakasika ilay hatramin'ny sehotan'ny Ambatoroka izay naimozana ain'olona roa ka naharatrana olona iray dia nitondra fanazavana ny amin'izany ny sapeur pompier. Nanao ny ainy zavatra tokoa moa ny pompier ary tonga aingana fa tsy arak'izay voalaza zany satria 20 minitra zany ny pompier dia niala teto dia tonga tena toerana 20 minitra fotsiny. Ny zavatra nanahirana tamin'ny famonjena voina iny voalohany indrindra aloha zany dia teo tokoa ny herin'ny afo izay efa tena nahery vaika tokoa. Zany hoe nisy fotoana zany somary naharitraritra vao niantso zareo ary aingana ny fitaran'ny afo. Zay ny anankiray. Faharoa dia ny tsy fisian'ny toerana izay akana rano eny toerana na ny bouche d'incendie zany satria alay fisary an-tsaina hoe eny ambany dia zay no nazakazaka mameno rano amin'ny fiara izay asaina dia misy fiantraikany be zay eo amin'ilay famonjena voina. Ary fahatelo moa zany no ny fisian'ilay grille de protection tao an-trano mety miteraka an'ilay famozana aina. Tsy adinon'ny tompona ndraikitra nanentana amponina mba hisian'ny fiarahamentana hisoroana ny loza, indrindra ny famozana ain'olona ary ihany koa iarovana ny fananam-bahoaka. Ny atoro antsika zany mpiaramonina rehefa tonga ny firetana dia misy apahan'olona miezaka mamono anio fiatombohan'ny afo satria ny afo dia tena mora vonoina tokoa raha mbola eo am-piandohana. Dia misy apahan'olona eo ankilan'izay miazakazaka miantso ny pompier, antsoina aingana ny pompier amin'ny alalan'ny laharam-pinday 700 na ho faty io afo na tsy ho faty io dia antsoina aingana ny pompier. Rehefa tonga eny toerana ny pompier dia miara-miasa amin'ny vahoaka ary tokony tsy ho tsembatsembanina mihitsy ny fiarahamonina fa avela miasa malalaka. Raha ohatra moa ka mangataka tantsoroka ny pompier amin'izany fiaraha-miasa zany dia omena tanana ny pompier. Dia rehefa izay no zava-misy satria aingana ny antso, aingana ny fialan'ny pompier sy ny fahatongavana. Raha ny antotan'isa voaray mahakasika ny ahitrano izay voarain'ny mpamonjy voina nandritra n'ity volana ity dia mahatratra 5 ireo Tranomay, iray ny fiarakodia, iray tanety, iray vokatry ny herinaratra, 220 kosa ireo olona novonjena tratry ny tsy fahasalamana ary ny antsoina mpamonjy voina.